Salama daholo e. Iresaka kely mikasika ny Gasikara zany sy ny fanaratsiana ataon'ny team ny Gasikara. Lasa aloha asiana kely. Araka ny compte volondolo hitantsika moa zany na team amin'ny tsy haiko miaro manonja sa inona moa fandehany io. Le Gasikara zany le olona le farany tsy manjary Gasikara zany le Devoly, Belzaboba, Lucifer, Satana. Zay nanaovany i team ny Gasikara. De nefa ny zavatra misy Gasikara tsy manana dossier mihitsy. Tsy manana dossier maloto ninona mihitsy Gasikara. De aveo ny fanaratsiana hoe raha Vatomanga any ambadika an'io, TGV any io zao. Tsisy manana proof mikasika an'izany. Tsisy manana proof al Gasikara fimpiry ny teny hoe raha manana proof nareo fa izy moa raha Vatomanga any ambadika avoa le proof. Fa tsy mitatatata fotsiny amin'ny télé sy rehetrarehetra hoe Gasikara zao. Aratsiana foana zany Gasikara nefa Gasikara ola bandy vaovao. Bandy vaovao miditra amin'ny sehatra politika de aratsiana. De inona moa zany antony mahatonga ny Gasikara bibolina amin'izao fotoana izao. Maninona Gasikara zany no bibolina nanaovan'ny team anazy tsisy afa-tsy ny fiarovana ny Ravalomanana. Zany hoe raha vao animbatsembana ny candidature ny Ravalomanana zany na ny team zany de potehana le olona. Satria ny ireo bandy team reo amin'ny Ravalomanana Andriamanitra Ravalomanana tsisy mahay afa-tsy Ravalomanana, tsisy manana compétence afa-tsy Ravalomanana, tsisy mety ampandroso any Madagasikara tsy Ravalomanana, tsisy tsara ny Antananarivo tsy Ravalomanana. Zay iny ao anatin'ny lohan'ny team am'le mafanatika, am'le mavendrana. Rehefa bady le olona de mieritreritra fa le olona anankiray de Andriamanitra. Olona anankiray zany manana possibilité rehetrarehetra. Ka ninona kosa raha teneninao mikasika ny Ravalomanana io. Satria zareo miteny hoe tsy tia mainty Ravalomanana ankoatra zao. Zany miteny zava-misy. Inona zavatra efa hitantsika amin'ny Ravalomanana de zay ny teneniko. Fa rehefa fanatika mieritreritra fa Ravalomanana, Andriamanitra anjely de tsy mino izy amin'ny zavatra efa hitana andalo. Zay zany ny fandehan'le izy. Ka misy olona anankiroa. Izy moa Gasikara mbola tsy nitondra firenena, mbola tsy nandray andraikitra tamin'ny firenena, tsy manana dossier, tsy nanao ninina, lotovina tena lotovina ohatran'ny bibola izy moa i Gasikara. Ny zavatra nitotona anazy tsisy proof, tsisy ninina. Eto akilany hoe Ravalomanana zay efa nitondra firenena, zay rehefa hita ny zavatra nataony teo. Zavatra nataony teo nanonga-panjakana izy tamin'ny 2002. Nandefa ny zanadambo rehetrarehetra hitifotra, hiproratsiraka rehetrarehetra. Hitifotra amin'ny rehetrarehetra iny. Nanonga-panjakana izy, firy ny olona maty tamin'izany zanadambo zany, firy ny olona maty tamin'izany. Ravalomanana tompony andraikitra. Tsy Andriamanitra zany Ravalomanana, tsy anjery zany Ravalomanana satria inona moa zany namono olo izy tamin'ny fotoana io de aveo koa nigadragadrany dolo zany adversaire politika. Niditra teo Ravalomanana anao didy jadona. Tsisy mahazo amin'ny teny, tsisy mahazo manao ninina fa tsy maintsy gadra na potehany. Ny mpandraraha zay manembatsembana ny business ny Ravalomanana de potika na migadra. Mandainga ve koto, milazara ohatra mandainga koto. Sasa ny tena amin'ny verena tonga avaty ela tsy ampafirina zao ela wala tsy misy hoe tsisy hoe koto mbaka tsy makaro tsy sidira fa zava-misy zava-marina. Zava natao Ravalomanana teo didjadona anazy io Madagasikara io. Business rehetrarehetra teo anazy daholo hatramin'ny trondromaina atao Ravalomanana. Ka raha ianao manao trondromaina de potehana anao na migadra. Zay ny zava-marina. Tsy azo laviny zany. Fitiavatena miopapana ny Ravalomanana teo. Fitiavatena tena anazy dolo. Ny entany tiako sy magro tsy mandoa taxe miditra amin'ny douane. Mandeha fotsiny kabraraka. Tsy nandoa etra izy ary izy mbola nina moa zany hatramin'izao ny magro sy ny tiako mbola tsy mazava amin'ny resaka etra. Ka tsy haiko hoe iza zany moa no maloto Ravalomanana sa i Gasikara. Ravalomanana sa Gasikara maloto amin'izao. Resaka sopisona fotsiny hoe mety ina moa zany mety raha Vatomanga kanefa raha ohatra ny Andry Rajoelina izy moa no ambadika Andry Rajoelina
tsy fatatsika ny action ataon'ny Lavatomanga amin'ny rehetra ka maninona ny Lavatomanga no ino moa zany antoka ny Gasikara ndraiky de raha itena zany anao tiany isolana Rajoelina ka raha ohatra efa fararaka zareo any de kiky inona ny olona de toute façon izy moa Ravalomanana tsy afaka ny Rajoelina amin'ny place na fahitana anazy satria leria raha manao fanarahana ambadika tsy nampahomby ny séance iny de amin'ny Ravalomanana za tsy hiverina amin'ny tantara fa zay mifandehany teo ka raha ohatra raka ina moa zany isorony Lavatomanga izy moa iany Rajoelina fa ampidirany Gasikara aiza le problème misy mitena ka tsisy mahalany Rajoelina eo raha tsy izy moa Ravalomanana inona nataony teo inona vitany teo tsy pindy iny na ilatsaka raha dossier na zay olona fa tsy ampy dossier là na manao ino moa recours là administratif lasain'ny olona non débouté-ny olona ny recours là afaka niny ala am'izao aiza le zanadambo aiza ny tia rehetrarehetra afaka maninona am'izao ka Ravalomanana mafy be mifanoherana amin'inona tsy piny de mipitika fa zavatra tsy mety fotsiny de Ravalomanana efa manana dossier raha malara misy porosatra rehetra ary efa hitan'ny olona ny abibiana ataony Ravalomanana teo mibody tanin'olona nivarotra ny tany tamin'de io nandefa ny ina moa zany nanana ny alalana ny Ambatovy ny portny Tomasina be de be zavatra ataony Ravalomanana teo efa hita atsapaitanana ny vidy avion ho an'izy mivady itetezana faritra de vidy avion force 1 force 2 leo ny voaka fara de lahongany iny izy de Ravalomanana veno maloha dossier sa i Gasikara soupçon fotsiny fa zavatra masamy hafa n'izy roa de ny ray efa maloto dossier hita zavatra nataony ny abibiana sy ny mibody tanin'olona sy nanagada olona sy ny ty fitiavatena tapahoatra Gasikara mbola tsisy dossier mikasika anazy mihitsy de manina moa ny Gasikara no ratsy raha soupçon mety zao fa tsisy prov mikasika an'izany fa le raika lahy ty efa fantatra fa maloto ary ny be de be no efa tsy mila ny Ravalomanana tsony ao Madagasikara ao betsaka ny trano dorany betsaka ny tanin'olona ny donginy betsaka ny olona ny gadrainy betsaka ny olona ny vonono zay ny fandeha izy fa ny problème antime tsy mahafantatra fa tsy Ravalomanana tsisy olona azo sola Ravalomanana de zao raha ohatra tsy milatsaka Ravalomanana de mbola zanany any dynastie zany hoe mpanjaka zany io de miteraka de mbola mpanjaka ihany ny anjaka ary zay ny problème mangasy zavatra zay misy olona zany natao anompo olombelona raha miara ny Rajoelina mbola zanaka ny Rajoelina koa ny avoaka eo de mbola oe daholo ndraiky satria misy olona natao anompo sy ilanja fotsiny atao andevozina fa misy olona zany natao hitondra zay ndray aloha izy fa atao pasana zany mbola miasa sy ola daholo